Ampitomboana ao aminareo hatrany avako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Miaraka hivavaka hatrany isika. Misaotra anao izay ry Tompony izay an-danitra fa afaka manonona ny anaranao amin'izao andro vaovao izao. Noho ny amin'i Jesoa Kristy Tompo izay tia anay ary nanolotra ny tenany mba hamonjy anay. Dia fanindrinay Tompo amin'ity tontolo andro ity ara-dalana aminao, koa aza mahafoina mahasaraka anay ary. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny lohahevitra bandinitsika dia hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Tiana mampatsiahy an'izany ry havana. Ao amin'ny Jeremia 5:7 indray no akatsika an'izany ary amin'ity anio ity. Amin'ny Jeremia 5:7 dia mitantara ny amin'ny tantaran'ny Rekaba, taranak'i Rekaba izany raha ny marimarina koa antsoina hoe Rekabita. Nirahan'Andriamanitra i Jeremia mpaminany mba hakany amin'ny taranak'i Rekaba ireo, ka nasain'ny Tompo hiditra ao amin'ny tempolo izy ireo ary nasain'Andriamanitra omena divay. Fa tsy nety nisotro izy ireo satria nahoana? Jonadaba zanak'i Rekaba, razamben'izy ireo dia efa nandrara an'ireo taranany mifandimby mba tsy hisotro divay. Dia eto izany dia misy koa hoe tsy mahazo mipetraka afa-tsy amin'ny tranolay izy ireo ary tsy mahazo manana tanimboly. Dia izao no azo lazaina hoe mampiavaka an'ireto taranaky ny Rekaba na ny Rekabita reto. Tsy inona akory fa ny fitazonany ary ny fifikirany amin'izany teniny razambeny izay nandrara azy ireo tsy hisotro divay izany, na dia Jeremia mpaminany aza ary ao an-tranon'i Jehovah no mampisotro azy ireo izany. Dia andinga vakiantsika ry havako ny Jeremia 5:7, 14 ka hatramin'ny 19 satria nentin'Andriamanitra nananatra ny firenen'i Joda izao fijoroan'ny taranak'i Rekaba mitazona ny teniny teneniny izao. Ahoana ilay Jeremia 5:7, 14 ka hatramin'ny 19? Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. To ny tenin'i Jonadaba zanak'i Rekaba, izay nanafara ny zanany tsy hisotro divay, fa tsy misotro tokoa izy mandrak'androany, fa mahatana ny afa-drazany. Ary izao efa niteny taminareo, eny, ny fo maraina koa ka niteny, nefa tsy niaino ianareo. Nirahako taminareo koa ny mpaminany, mpanompoka rehetra, eny, ny fo maraina koa aho ka naniraka azy hanao hoe samy miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo ankehitriny, ary ataovy tsara ny ataonareo, ary aiza manaraka ny andriamanin-kafa hanompo azy, dia onona amin'ny tany izay nomeko anareo sy ny razanareo ianareo, nefa tsy nanongirana ny sofinareo na niaino ahy ianareo. Eny, nankatoavin'ny zanak'i Jonadaba zanak'i Rekaba ny afa-drazany izay nanafarany azy, fa ity fireneny ity kosa tsy mba niaino ahy. Amen. Izany izany ilay nentin'Andriamanitra nananatra ny firenen'i Joda hoe mahatana ny teniny teneniny ny taranaka Rekaba antsoina hoe Rekabita. Ny atao hoe mahatoky dia olona mitana ny teniny ary tsy mivadika amin'izany. Ary izay mihitsy izany hoe rehefa miteny Andriamanitra hoe izao no ataovy, dia atao ilay izy ary tanterahina hatramin'ny farany. Rehefa miteny Andriamanitra hoe tsy azo atao, dia tsy azo andramana mihitsy na dia kely aza. Manaitra tokoa ny mbola fialana nenina nataon'Andriamanitra ka hitenenana hitantsika eto amin'ity Jeremia 5:7 ity, ny 15 dia indroy izy no miteny ny fo maraina. Ny fo maraina izy nananatra. Izay izany, mba haninona izy hialana ny lalana ratsy, dia mba hanaovana ny tsara ary tsy manaraka andriamanin-kafa. Ny fo marain'Andriamanitra nananatra. Tena ahitana sary izany hoe misahirana amin'ny olona izy. Dia mbola teneniny koa eto amin'ny 15 ity ihany hoe ny fo maraina koa izy naniraka ny mpanompony, ny mpaminaniny izany. Izany ry havako no ahitantsika fa tena misahirana Andriamanitra ary mitady izay mahasoa antsika mandrakariva. Dia ankehitriny izy mbola misahirana koa, naniraka an'i Jesosy Kristy ary mbola maniraka koa an'ireo mpitoro ny filazantsara samihafa mba hialantsika amin'ny lalana ratsy, mba hahatonga antsika hanao ny tsara ary tsy hanompo andriamanin-kafa. Iny ry havako,
Zany rehetra zany no mahatonga an'le hoe isika dia miara-mandinika amin'izao volan'izao miantso amin'ny fibebahana ny tompo tena fitiavan'Andriamanitra, mbola ivoazany maraina, isahiranany ny amintsika, itenenany ary mbola itenenan'ireo mpanompony koa totoron'ny filazantsara hatramin'ny ankehitriny koa dia andeha ry havana tsy hanao tahaka an'ireto fireneny Joda reto tsika ka lozany nefa rany. Rehefa vakiantsika nefa rany ity toko 5:30 ity fa zao kosa hitaranaky ny rekabita dia niterizin'Andriamanitra, narovan'Andriamanitra. Amin'ny tinako dia zao fotsiny, toy na ohatran'ny mampalahelo le tenin'Andriamanitra eo amin'ity 2:40 tapan'ny aloha nga mavakiana dony 2:40 hoe eny nankatoavin'ny zanak' Jonadaba zanak' Rekaba ny afa-drazany izay nanafarany azy, fa ity feneny ity kosa tsy mba niaino aho. Eny, ny angatahan'ny tompo zany dia ny fiainoana azy, ny fangatoavana azy. Koa amin'izao izy miantso antsika hibebaka hiverina amin'izao dia andao faingana ry havana hanapa-kevitra ka hanatanteraka an'izany tenin'ny tompo izany. Dia amin'ny anaran'i Jesoa no hanatanterantsika ny asen'ny tompo atao, ary amin'ny anaran'i Jesoa koa no hitandremantsika an'izay tsy asen'ny tompo atao. Amen. Hivavaka isika dia misaotra anao ary izay tompo fa nisahirana ny aminay ianao, dia inganay izay mba tsy hanetsy-tadiny fa indray fanapa-kevitra hanolo tena tanteraka ho anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanany. Amen.